Androany a dia maniry a mba hizara aminao mikasika ny hoe toepanahintsika. Tsika rehefa nandray famonjena dia tahaka ny hoe manorina trano anankiray any an-danitra any. Imagineo hoe trano anankiray ny toepanahinao. Rehefa manao fanankenana tren'Andriamanitra ianao, miala amin'ny fahotanao, mandray fanahy masina ianao, mitombo tsikelikely ny toepanahinao, ampitombon'Andriamanitra amin'ny fahatsarana ny toepanahinao, dia mandeha tsara koa ny construction an'io trano io. Manorina ilay trano ianao any an-danitra any. Imagineo hoe trano anankiray, miainga amin'ny fototra ianao, dia avy eo biriky, atao rindrina, atao ny varavarankely, ny varavarana, avy eo ny tafo. Tsy haiko hoe aiza ho aiza izao ny tranonao ankehitriny. Fa raha sanatria lavo tsika, miala amin'Andriamanitra, raha sanatria manoto tsika dia very maina daholo izay efa nahorintsika teo. Mirodana indray ilay trano izay vao nahorintsika teo anatrehan'Andriamanitra. Mba maniry izany androany hoe mba tsisy ho tratran'izany anie antsika, mba tsisy hirodana anie ny toepanahintsika, mba tsy hirodana ilay trano ara-panahy izay napetrakintsika teo anatrehan'Andriamanitra any an-danitra any. Fa ny ataontsika kosa dia mba hidécorer an'io trano io. Ahoana ny anaovana an'izany? Ndao hitondra fanahy-an'Andriamanitra. Raha misy mpanota voatarika ao hiverina amin'Andriamanitra dia satry-boninahitra ho anao izany. Ho haingo-trano ao an-tranonao. Raha mahatarika 5 ianao, na 9 na 10, dia hitombo ny haingo-tranonao, ny toepanahinao. Izay fa dia mirary soa anao mba tsy hirodana anie ny tranonao, tsy hirodana anie ny toepanahinao fa hanaingo an'io ianao ary voatahiratra amin'ny farany anie ianao. Mirary soa anao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.